Ny antoko leader fanily kosa dia nilaza fa manahy ny amin'ny simiolana vaovao amin'ny fanapahan-kevitry ny CES ary mitaky ny tokony hanaovana ny CES ho androm-panjakana mitokana mba tsy ho ao anatin'ny HCC. Volaravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Hitondra olana ny tsy mahandro-panjakana fa sampana ao anatin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny CES, hoy ny sekretera jenerali ny antoko leader fanilo. Ary heveriny antoko ity fa tokony hisy ny fanamboarana ny CES. Ny zavatra anankiray dia ny andraikitra izay napetraka tamin'ny CES. Ny CES dia tsy hoe androm-panjakana sy ao anatin'ny androm-panjakana ny HCC no misy azy. Izay zavatra izay dia efa natahai anay tamin'ny fotoanandro satria midika zany sady juge et partie ny CES. Izay zavatra izay dia efa nitenenay hoe hitondra problema hoavana satria rehefa tonga ny fotoana hitsarany dia sady izy zany ny tsara no izy koa no ameny ny valiteny hoe zao zany ny fandehany raharaha. Ka raha momba an'izay manokana dia izahay zay mba mangataka hoe tokony jerena akaiky hoe ny composition vaovao tokony napetraka amin'izany CES. Anisan'ny nasiany leader fanilo lesaka ihany koa momba ny famatsim-bola amin'ny fifidianana. Mazava ho azy zany fa tsy ampy ny vola malagasy anatanterahana an'izay. Ka somary sahirana koa izay maheno ny sasany amin'izao fotoana izao, indrindra ireo namana mpanao politika dia miteny hoe tsy ilaina intsony zany mpamatsy vola zany fa tokony ho tanterahantsika rery zany hoe fifidiana zany. Sadaikatra izay satria rehefa fantatra poky efa fanta-pirenena hoe tsy ampy ny vola ny firenena malagasy anatanterahana an'izay. Ka mijery fotsiny tsika eo ady amin'ny andimbalala izay misy amin'izao fotoana izao, inona nataontsika, inona nataon'ny gouvernemanta dia nangataka nanantona an'ireo vondrony iraisam-pirenena hoe mba hampio zahay mba hiady amin'io andimbalala izay fantatsika fa tonga aty amin'ny Antsirabe Sahady. Ka mampiahanay izao situation misy amin'izao fotoana izao ary mba mangataka izay amin'ny namana politika, mpanao politika rehetrarehetra hoe mba tokony hijery ny tombontsoa iombonana. No mariany teo anivon'ny leader fanilo fa tsy ampy ny teti-bola malagasy anatanterahana samy rery ny fifidianana. Ary ny fifidianana dia tsy hisy fankatoavana iraisam-pirenena izay valim-pifidianana mivoaka amin'ny fanatotsana ny fifidianana tsy miaraka amin'izy ireo.